Eo amin'izay fifaninanana nasionaly taranjabolina kitra izay hatrany dia vonona tanteraka ny ekipan'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra na ny USCAFOOT hiatrika ny dingan'ny ampahefa-dalana amin'izany Telma Coupe de Madagascar izany ary ao anatin'ity fanadihadiana nataon'ny namana Norbert Malala ity izany fanomanana ataon'ny ekipan'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra izany. Ao anatin'ny fanomanana tena tanteraka ny ekipan'ny USCAFOOT amin'izao fotoana izao hiatrika ny dingan'ny ampahefa-dalana eo amin'ny fiadinany amboarin'i Madagasikara. Ny zoma tolakandro teo izy ireo dia niatrika lalao ara-pirahalahiana tamin'ny ekipan'ny fosa junior tanahy. Resin'ny USCAFOOT tamin'ny isa 3 fosa junior tanahy. Ireo mpilalao tompo-toerana avokoa no najorin'ny mpanazatra Auguste teo amin'ny 12 minitra voalohany. Masaka tsara ny fiarahana sy ny fampidiram-baolina ka baolina 3 no tafiditry ny USCAFOOT nandritra ny fizaraha-potoana voalohany. Teo amin'ny fizaraha-potoana faharoa dia nampifangaro ireo mpilalao fiandry sy ny tompo-toerana ny mpanazatra. Nandritra izay fizaraha-potoana faharoa izay dia nanova mpilalao maromaro sy nanova tetikady ny fosa junior ka nahatafiditra baolina 2. Fehiny araka ny nambarany mpanazatra Auguste dia ny lafin'ny fiarovatena no hitambola misy lesoka ho an'ny USCAFOOT. Vonona ny mpitantana hiatrika ny ampahefa-dalana. Haya tamin'ny ampahefa-dalana zay ny isana tamin'ny herintaona nefa zany atsiana zay sy fieritreretrana zay nefa sy anjaza ka tonga indray ny tamin'ny 2018 dia nanomana zay raha teo nahazo entraîneur vaovao moa zay maître Auguste dia izy tanteraka zany no nitondra any joueur nanomboka tamin'ny championnat Alamanga ka mandrapiny atsianay any Telma Coupe. Efa miomana ary efa vonona ny joueur ary ny fanarasaina koa na ny joueur na ny entraîneur na ny mpitantana rehetra. Zany zay dia manomana any fiatrana ny ampahefa-dalana ka zay ngamba zany io akisapaka io fa dia sisy hoe ekipan'ny iza na ny hoe na ny RGCO na ny COSFA na Dema na ny fosa junior mazanga ireo zany no rairay amireo ny fanina aminay ka dia efa vonona tanteraka zay andray an'izay ny adversaire-na eo. Tanjon'ny mpitantana ny USCAFOOT ny amerina ny lazan'ny ekipan'ny tanàna Antananarivo hoy Andriamatoa Zezé Bosco filoha-mpitantana. Mpilalao maro manerana Madagasikara no nalaina natevin-dalana ity ekipan'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ity.